amin'ny tare ravoravo ry havana malala no azontsika miona toy izao indray fampizara ny mofinaina, azontsika mahafantatra ny iainantsika amin'ity an'ity indray ary koa sakafom-panahy antsika. Ho aminareo izay olom-bo fidy araka amin'ny fahalalana rahateo, Jian'Andriamanitra ray, amin'ny fanamasinany fanahy, ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy, ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 7 Jolay 2024, ivanjianantsika lohateny manao hoe miara-mandeha amin'ny tompoandriamanitra. Andeha ry hava-lehibe sy ankalazan'Andriamanitra isika. Zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehova, izany no tadiaviko, dia nitoetra ohatran'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ireo fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Fa hanafina ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampihery amin'ny fiherena ao andainy izy, hananitra aho eny ambony vatolampy izy, koa dia hisandratra ambony fahavaloko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra iobina ao andainy aho, hihira sy hankalaza an Jehova aho. Amen. Salvatore,
mivavaka isika. Andriamanitra mampiaiky ianao ka manomana anay satria mahay mahalala ny zavatra rehetra. Ary miezaka tokoa hamonjy anay. Mitera sy mankalaza amin'ny voninahitra ny ranomasina izay noho izany. Kanefa koa mahatsiaro tena natrehanao fa sy tanteraka Tompo noho ny fahamasinanao. Koa manatonao mpanetiteny izay mamindraha fo aminay ary mamela ny herikay no ny avitra nitiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho anay. Tompo, hamaky nofinay izay dia taria amin'ny fananao masina mba hamantarana ny sitraponao ka hivelomanay. Aoka hitombony finoanay ianao ilay masina. Anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teniteny avana malala dia hitanao ny filazantsara ny Luka toko 9 nokony 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo Akamerena izy sy ny mpianany maro mba mivahoaka betsaka ary tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amoron-dranomasina any Tiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy sy ho sitraniny amin'ny aretiny ary izay namborin'ny fanahy maloto dia nisitraniny. Ary mivahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery niala taminy ka nasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nanompo masony tamin'ny mpianany tianana hoe, sambatra ianareo malahelo fa nareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo nona ankehitriny fa orkisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona kiariny sy haratsiny ary laviny toy ny zavatra ratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalianareo amin'izany andro izany ka mibita fa indro lehibe ny valim-pity ianareo any an-danitra fa izany nataony razany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manan-karena kosa fa efa azonareo izay nahafa-po anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny fa mbola ho noana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny fa mbola ho sy hitomany ianareo. Lozanareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra fa izany nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao ny fiadanana. Dia ilay fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy, ilay mpampahery anao, ilay mpampandresy anao amin'ny zavatra rehetra. Nofinainao antsika amin'ny tian'ity ry havana vakina siantsika teo. Filazantsara ny Luka toko 9:7-20 raha amin'ny 4:20. Milaza ny fidianana Jesosy ireo apôstôly ka nilazany ireo mpanadiny amin'ny Jesosy Kristy. Dia izao ny hoe mazoto mihaino feony. Zany ry havana. Mazoto mihaino feony. Hoy ny 7:20. Izay tonga mba hiaino azy sy hotraniny amin'ny aretiny. Voalaza eto ry havana fa ny mpianatra sy ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema, avy tany an-tany Tiro sy Sidona ny tonga mba hiaino an'i Jesosy Kristy. Milaza zany. Fa liana tamin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy ka nahavatra nandeha lalana lavitra mihitsy mba hiaino azy. Araka izany, raha tena liana fiainona ny tenin'i Jesosy Kristy ny olona dia tsy mitandro sasarana sy vola mikarena tokoa mba hahafahana misaino ny teniny. Ao am-piangonana ny hianonan'i Jesosy Kristy ankehitriny. Koa na dia lavitra aza ny toerana izay ahafahana mandre sy mihaino ny tenin'i Jesosy Kristy dia vonona amin'izany ny olona. Vonona sy mazoto mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ary zava-dehibe izany ry havana. Ny alalantsika izany. Ho anao koa azonao mandinika ny tenanao ny amin'ny famonjenao ny fiangonana. Fa ny olona miara-dia amin'i Jesosy Kristy koa dia izao mahazo fanasitranana. Izany ry havana nambara eto. Ary izay namborin'ny fanahy maloto teny sotraniny. Ho ny 9:20. Ambara eto nisy ireo olona izay narary sy namborin'ny fanahy maloto nanatona an'i Jesosy Kristy ka nosotraniny. Ireo karazana aretina samihafa izay nentiny teo amin'i Jesosy Kristy, na aretina izany na fanahy maloto tamin'izany fotoana izany dia nosotraniny avokoa. Noho izany, misy marary ve eo aminareo? Misy ampahorin'ny demonia va eto manatona an'i Jesosy Kristy mba azony manasitrana azy? Jesosy Kristy ry havana ny vahaolana mahomby amin'ny fanasitranany aretina rehetra mety mahazo antsika olombelona. Ary lehibe indrindra amin'ny aretintsika dia ny herin'ny ota. Koa eto amin'i Jesosy Kristy ny fahotana mety mahazo anao rehetra mba hahazony manasitrana anao. Dia nio izany ry havana, raiso ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza aminay ny amin'ireo olona miara-dia amin'i Jesosy Kristy. Mazoto mihaino ny teniny, mahazo fanasitranany ihany koa.
Vavaka aminao ary zay, hay ametraka ny asa fitoriana filazantsara anao izay fitiavanao anay sy ny azakazaka masina tanterahan'ny fiangonana, ka hita inao ny tompo rahaikitra rehetra, reo mpanomponao ny antsoinao ny filianao ary mitarika ny olona ho eo aminao Jesosy Kristy. Manomboka ny filohan'ny efitsika emina zany, ireo birao mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa iombonana, ny président synodary sy nodaparitany entina, ny fitandremana misy ireo mpitandrina tsirairay koa sy ny mpino isam-batan'olona eo aminy, ireo mpitoro filazantsara, ry Tompoandriamanitra rainay eo, handeha eo aloha ianao Andriamanitra, ka omenao hery, fahasalamana, finoana matanjaka, fahaizana mijoro ho vavolombelonao ary ho arovanao hoentina manateraka ny vina ny fiangonana, ka hatoky sy hay fampitsinjo amin'izay rehetra atao ary hametraka izany mba ny fitarianao amin'ny zavatra rehetra amonjena izao tontolo izao. Vavaka aminao zay Jesosy, fotoana fahatsirovana izay azonay maneho tokoa ny fitiavanao anay, ny amin'ny tombon'andro menao anay, ka fanay mametraka ny fiainanao am-pelantananao. Sitrano Jesosy ireo marary hanana fanantenana, toany ny asa fitsaboana, ampirezinao ny azon'ny manjo, eny ampinoninao, vonjeo ny marefo sy zokiolona ireo sahirana, atao io ny fiazakazanay amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny fianarana, ny amin'ny tokantrano fitaizana, eny amin'ny zavatra rehetra. Nivavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanampiandry anay koa nivavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra, noho ny an'izy anina sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry avana ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona, faoka ny vavahana sy ny fona mba fisaorana no entinao manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatry noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo. Amen. Dia an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.